saro piaro miaraka aminawe kanto lotre aminao zao tia lasanao refoko e Jesus babonao zao tia satria misy anao e Jesus manananao zao milamine misy anao zao milamine se takaloko izay mandalo ary tsy atakalo aminao zao matoke satria anao tompo fitiavagna feno amiano anay isanandreia itako zapako ary ainako takaloko izay mandalo ary tsy atakalo aminao zao matoke satria anao tompo zao tamana aminao zao tsy ala aminao tsaro tena tianao Jesus zao tamana aminao zao tsy ala aminao zao tena tianao manananao zao milamine misy anao zao milamine manananao zao milamine misy anao zao milamine manananao zao milamine misy anao zao milamine se takaloko izay mandalo ary tsy atakalo aminao zao matoke satria anao manananao zao milamine satria anao misy anao zao milamine mamiko manananao milamine Jesus mihenahena ta mifognekiza mitady izay atsara karaha olo jiaby fiainana tsy vitany mipetra mora tsy maintsy zahana ny raha mampanjara karaha tsy aminanjy ny fiainako arô satria miady araiky misy ezo mavita tsy vitako tsy zakako fa mila namagneky za iara-dalagna mina decideza we miaraka aminawe sa Jesosy tsy ala marikitranao zao zegny no mety zegny koa tsara fa mila namagneky za
ty fiainako zao milamigna foagna tsisy temidere tsy voazongozogno ny fakampagna satria tegna mafy fiarovany anà milamigny miadagny fa misy namagneky zao iara-dalana mina esiteza hoe miaraka amina hoe sa Jesosy tsy ala marikitranao zegny no mety zegny koa tsara fa mila namagneky za Teza hoe miaraka amina hoe sa Jesosy tsy ala marikitranao zegny no mety zegny koa tsara fa mila namagneky za fa misy namagneky za ifampitantana misy namagneky za milamigny tsy fankafo misy namagneky za Jesosy reriany no izy Jesosy no mavonjy Jesosy reriany no izy miarana manampiana Jesosy no mavonjy Jesosy reriany no izy 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 izy no Jesosy no mavonjy amizay Jesosy reriany no izy jaina amin'ny tompo faly nafahoana amintsika mianakavy indray ny tena koa amin'ity fotoana miavaka dia miavaka androany ity natao ty fotoana ty mba iarahantsika indray androany miona amin'ny herin'Andriamanitra miona amin'izany atao hoe zava-panahy izany koa miarahaba antsika rehetrarehetra tsy ankanavaka eto moa zany tsisy ankanavaka resaka hoe antoko-pinoana tsisy resaka hoe kristianina sa tsy kristianina fa natokana ho antsika rehetrarehetra vaoaka malagasy tsy ankanavaka na monina eto Madagasikara na any ampitan-dranomasina asaina ianao mba anaraka an'ity videontsika androany ity miarahaba tompoky lasy tompoky vavy manonona ny fahatsaran'ny tompo ny fiadanana ho any mitokantrano misy anao any ny fitahin'Andriamanitra ny ameno ny fomam-pananao ho tahin'ny tompo ane no avinao rehetra kasainao atao ho tanteraka ny fanirinao rehetra ny fanamasina mihitsy hiditra nitsehitra andro any hariva anomeanao an'izany
manasa antsika rehetra mba hipartage an'ity vidéo ty ho anareo zay mba manana groupe mba hipartage any anaty groupe any mba identifier namana indrindra riavana mba anao j'aime ny page anao raha mbola tsy nanao j'aime nyty page ty manasa antsika rehetra hipartage satria mafonja de mafonja ny lesona ho zaraiko anao androany zay atao anokafana indray ny masom-panahy satria resaksika secret ara-panahy na hoe secret spirituel zava-panahy tanteraka no resana androany zay alefako amina fomba tsotra moa ny fampianarana mafonja nefa andraisanao zavatra lalina koa mingavy atsika mba hipartage ny vidéo maximum mba identifier reo namatsika ao anatin'ny groupe Facebook raha misy amintsika reo zao mba mipartage na de amin'olona dimy fotsiny ara de efa mitombo be da be ny olona mahita an'ity vidéo ty raha sitrakao ndao mba hiaraksika anao partage riavana ndao mba identifier namana iresaksika androany makasika ny zava-panahy na hoe secret spirituel ivavaka mialohany anomboatsika ny fotoana raha eo misotranao satria mbola afaka izara zavatra indray androany ataovy fitaovana tompo ary manaiko fitaovana ampiteneno ny lelako oka ny révélation lalina avy aminao androany ho zaraina amin'ny sambatan'olona mba hatonga an'irety vahoaka ireto tompo hitombo amin'ny fahatsarana hitombo amin'ny fahatakarana anana traikefa ra-panahy ary hiala reo karazana fisalobonana ra-panahy rehetra ninona asany démonia nampihidy ny fananao zay lazay androany ambarako fa misokatra ny lalana ara-panahy misokatra ny ara-panahinao oka hifoa ny ara-panahinao oka mba hatsapa zavatra anao mba ty vidéo ity tondra-bavaka sahady ho anao zay marary oka mba andray fanasitranany anao androany ariva ho anao zay manana olana oka mba hivaly problemenao rehetra anao zay anatina tebiteby na mety hoe zavatra satra alovanao tononoko eto androany ny herin'Andriamanitra niosotry ny fanamasina nampy anao ary oka androany ariva ho potika ho rava reo asan'ny démonia didiko miala amin'ny fiainanao ny fanany famaizinana miala amin'ny fiainanao ny fanany famosaviana tsy ambinina reo karazana tsitsika nataony olona foanako reo karazana teny negatif nylazay ny tenanao na mety hoe nisy olo-kafa ny tenany zany taminao ambarako ny fandresena melo lalana anao ny fahombiazana ho tanterahany tompo aminao ity fotoana androany tena hitahina anao raiso ny herin'ny rano Jesosy anadio ny fiainanao raiso ny herin'ny rano Jesosy anokatra ny masom-panahinao amin'ny anaran'i Jesosy no nambarako fa tahina ty fotoana ity voatahy anao zay manaraka voatahy anao zay mipartage amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen amen miaraba tompoko lasy tompoko vavy araka izy efa teneniko zany ndao mba hipartage tsika ndao mba identifier namana tsika ndao mba anao zay mba fombatra rehetra hitany olona be da be an'ity vidéo androany ity amin'ny anaran'i Jesosy isorako vetrany anao zay efa ao amin'ity androany ity misaotranareo zay avy any ampitan-dranomasina voromaro mba mahita an'ity vidéo ity raha sitraka reo mba ho fiara-miasa antsika kely mba teneno kely amin'ny commentaire ao ny ville ny tanàna ny quartier misy anao ny ville ny tanàna ny quartier misy anao de raha tsy mampanina antsika tramina ora raha mba soraty kely ao mihitsy aty Bruxelles tsy haiko amin'ny firy aty Suisse tsy haiko amin'ny firy nareo ny Canada zao amin'ny firy miarahaba atsika rehetra tsy maintsy mandresy anao androany tsy maintsy mandray fahasoavana anao androany tsy maintsy mandray fitahina anao androany partage ohatrany ny vidéo tsika identifier ny namana mba ataovy mahita reo avatsika ny adilam-bato ataovy mahita reo avatsika tsy mino an'Andriamanitra ataovy mahita reo avatsika zay mba tokony hafantatra zany atao hoe secret na ny domaine spirituel izany tsy adiniko eto ihany koa mampafantatra atsika rehetra fa manana fotoam-bavaka ngeza be tsika rapitso présentiel manomboka amin'ny enora maraina etsy ambolo madinika amin'ny enora maraina zany premier culte atsika ambolo madinika garoutière mandeha Vatomandry io zany Trans Express garoutière mandeha Vatomandry sy Manoro io misy an'le hoe Trans Express io zany tsika tsofoka kely eo ao ny fiangonana Ziona Fraisana ambolo madinika tapitra io manomboka amin'ny enina ka hatramin'ny valo sasany eo de misy bus indray mitatitra anao maimaim-poana avy eo ambolo madinika any ao amin'ny cycle star misy bus mitatitra atsika maimaim-poana gratuit avy eo ambolo madinika zay mitondra anao makaty amin'ny méga église Marie ko eto fa misy bus
maimaim-poana ary tsy vitan'izany fa misy fiaraha-misakafo maimaim-poana rehefa lahady tsala am'izao a fiaraha-misakafo maimaim-poana tsy anavahana io a na voasambany rapitso aronao no avy a tondraha fotsiny a vilisy sotro a fa natokana ho antsika rehetrarehetra io fotoana io. Partageo ny video tsika, partageo a iresaka zava-panahy isika. Avy atranotsika andray andiny tsoratra masina ao amin'ny Galatiana toko 5 dia ny andininy 4:40. Galatiana 5:16. Galatiana 5:16. Galatiana toko 5 andiny 4:40. Ozy ny Baiboly manao hoe mandehana amin'ny fanahy mba tsy hatanteraka ny filaninofo ianareo. Mandehana ozy izy amin'ny fanahy mba tsy hatanteraka ny filaninofo ianareo. Ireo zany revana fa amin'ny vatantsika olombelona io a dia misy zavatra ohatr'izao, misy ny antsoina hoe fanahy fa misy kosa ny nofo. Io nofo io nefa misy zavatra ilainy izy io, ny zavatra tena ilainy nofontsika nefa revana dia mifanotra amin'ny ara-panahy. Zavatra zay no mba mila ianarantsika kely a mba ho équilibré-nao manomboka androany. Aza variana amin'le tontolo ara-nofo foana fa misy fotoana mba midana mba mandinika hoe ahoana indray ny ato amin'ny tontolo ara-panahy. Mandehana ozy izy amin'ny teny grika le hoe mandehana dia hoe daripateo. Daripateo raha zavaina dia hoe se conformer, se conformer na ihany koa hoe se comporter. Se comporter, se conformer, se comporter. Zany hoe miaina zava-panahy tanteraka. Zay zany raha tian'Andriamanitra ataonao io, mba hiaina zava-panahy tanteraka. Ka raha ataonao zao magnaraka an'ity vidéo ty a dia zava-panahy no eto. Ary possible amin'ny anao mahita an'ity vidéo ty dia misy fagagana mitrangany amin'ny tokantranonao any, manomboka mahatsapa fiadanana ianao, manomboka maheno présence de Dieu ianao satria miresaka zava-panahy. Donc zany riavane mba atoroko anao eto zany a, ndana manomboka androany mba mianatra mangina. Misy fotoana zany anao mba maka kely a temps de réflexion kely a zay tena hoe angina anao tanteraka. Ndana mba mianatra mangina satria mila mianatra mangina ny olona teo iaina zava-panahy. Mila mianatra mangina. Misy fotoana anao mba mianatra kalma, mba ianaranao mba se kalmena ny fonao, ny sainao, ny feo ny fetretanao, mianatra anao mba calme satria zavatra mystère ny zava-panahy. Il y a plein de mystères là-bas. Quand on parle du monde spirituel, on parle toujours du monde mystique. Ça vient du mot mystère. Feo ny zavatra mystère ao, zavatra tsy mampinao, zavatra tsy ary fohitanao andavanandro, zavatra tsy mahazatra, zay le atao hoe mystère. Feno an'izany ao. Zany hoe zavatra sacré. Mazava ho azy raha vao resaka ara-panahy. Raha vao zavatra manko ravana sacré dia tsy maintsy mitaky consacration. Ny zavatra sacré rehetrarehetra mitaky consacration. Na miona amin'olona ianao, na io mety misy feo renao any anatinao any, zay nataon'Andriamanitra rehefa te hampiditra anao amin'ny tontolo ara-panahy, ataony miona amin'olona ianao. Dia rehefa ngenao zao hoe ohatran'ny kisendrasendra niona tamin'ity fandarantsika ty, niona tamin'ity vidéo ty, teo fotsiny anao niona tamin'ny page ny pasteur David, te hampiditra anao amin'ny tontolo ara-panahy zay Andriamanitra. Ary zao ny tsarovy, ianao raha mbola mahatsapa fa faible ara-panahy dia mila olona matanjaka ara-panahy ianao anohana anao, mila olona matanjaka ara-panahy ianao ampianatra anao, mila olona matanjaka ara-panahy ianao afaka nokatra zavatra ao anatinao ao. Zay zany izy ravana. Satria mazava ho azy zao teo tsy maintsy misy olona, tsy maintsy misy toerana ara-panahy andehananao, tsy maintsy misy zavatra ara-panahy miaona aminao. Zay le hoe initialisation. Tsy maintsy initialiseny ianao. Eto zany no ilana fanginana. Ilana mety hoentin'Andriamanitra l'église zao ianao raha petso an'izay kristianina mandeha l'église. Any zany mba mianarana mangina. Sasany manko ravana dia efa tonga l'église ara, izy a l'église eo fa hitritrinanzy mbola ny hafa. Zao fagnarahanao an'ity vidéo ty dia mitaky concentration avy aminao, ampangino daholo ny telefone, ampangino daholo aoka aloha fijerevana télé, aoka aloha Facebook sy ny namany fa mba hiaino zava-panahy. Mitaky fahangina. Ny fahanginana tsy voatery vava ihany, hoe vava tsy miteny. Non, tsy zany a. Misy amintsika io vavatsika tsy miteny fa feo fetretantsika koa miafatrafatra.
Vavatsika tsy miteny ninina fa agnatsika agny misy zavatra mitabataba. Zay zany le izy. Ka tsy voatery vava tsy miteny fa hatramin'ny fisainana, hatramin'ny fijery. Zay mahatonga ny olona matetika rehefa vao mivavaka mikipy. Za kory tsy miforce anao tsy maintsy mikipy, fa misy fotoana mba ilagna anao mba mikipy satria raha vao tsy mikipy anao dia mety possible ho se distraire, mety hiatritra zavatra hafa tafijery zavatra fafa. Zany hoe fifantohana total, na ny totality of concentration. Anao zany mila mifantoka tanteraka. Raha vao te hiditra raha-panahy anao zany dia mila tia mifantoka hoe allo za mba hifantoka fa tsy misy distraire. Mazava ho azy zany fa tsy maintsy misy olona foana ao ambadiky zany rehetrarehetra zany. Tsy maintsy. Tsy hoe zava-panahy resaka dia egny amin'ny rivotra egny fotsiny na comme ça. Tsy maintsy misy olona mintroduire anao, tsy maintsy misy olona mitariky anao, tsy maintsy misy olona miteny zavatra aminao, tsy maintsy misy olona ekenao ho coach, tsy maintsy misy olona ekenao sy henonao izara révélation anao. Zay anao vao tanteraka amin'ny atao hoe monde spirituel. Ka possible io ao anaty nofy. Libre zany anao agnaty nofy na ny nofy nahita ny pasteur David ohatra hoe nametra tagnana taminao, na ny nofy nahita ny vadin'ny pasteur ohatra, na ny nofy sasanareo magnofy ny ray aman-dreniny efa maty, magnofy olona olon-dehibe an-tanàna, mety possible mety nagnofy hatramin'ny président république ianao, on ne sait pas. Misy zavatra sahala amin'izany zany matetika possible io agnaty nofy. Ka averiko eto indray mandeha mba mianara mangina. Atsika moa matetika zatra le mivavaka hoe Andriamanitro taio aho karanjao fa misy fotoana tena natao anginana. Mba vitanao avy ohatra hoe mba mangina agnatin'ny 10 minutes. Mba mianatra zany anao mba misy fotoana anao dans 10 minutes tsy mihetsika efa mangina. Ampaginanao ny feon'ny fieritreretanao, hatramin'ny masonao possible akipinao. Zay le hoe mangina resako eto. Mba misy fotoana zany anao mianatra mangina. Fa io no nahasarotra ny lalan'ny Josefa. Tanareo Josefa. Josefa dia nanomboka noentin'Andriamanitra tamin'ny tontolo ara-panahy, monde spirituel, nanomboka nahita zavatra izy tagnaty nofinazy. Hoe nahita salombary fito zay niankoka taminazy, ny volagna, ny masoandro sy ny sisa. Fa tsy nahay nangina Josefa. Betakalaza ndraiky izy. Vao nahita n'igny nofo igny dia sara mbola tsy nahita raha karaha toy eky. Asy mbô ina tika ndra magnanjaigny raha hitako lahala zay dansery. Vao may olo romotra, vao may olo tezitra satria tsy nahay nangina. Niteraka olana tao amin'ny fiainan'i Josefa rehefa hagnano zavatra nilazainy satria niteraka fankahalana teo amin'ny rahalahiny. Lasa nitsiry ilay fankahalana. Igny zao raha ho an'olona tsy mahataky dia velon'olona nisy asan'ny devoly ny ataka an'i Josefa. Tratra ny ataka démoniaque Josefa, non. Tratrany tsy fahaiza mangina Josefa. Tratrany tsy fahaiza mangina Josefa. Dia jerevy tsara fa na ny olona maventy, ny olona manana ny maizy azy, ny toeran'ny mpanjaka, ny toeran'ny olona lehibe, regny matetika tsy tia mifandray amin'olona be dradrana, tsy tia mifanerasera amin'olona be takalaza, fa ny agnisan'ny qualifié hifanerasera amin'olona goavana, anagnan'olona confiance angeza be dia zay olona matazona secret, zany hoe zay olona discret, mahay mangina. Eo ry havagna natonga ny Jesosy Kristy rehefa agnanatra ny mpianatra, ozy tsy moramora ozy mantsy ny mpianatra lalambe andalovanareo ary anareo ozy izy dia sahala amin'ny ondry napetraka ampovoany amboadia koa endreo ozy izy tahaky ny menarana. Naka exemple angeza be Jesosy, naka exemple somary nahataitra kely Jesosy, menarana, endreo izy tahaky ny menarana. Satria rehefa io menarana io dia agnisan'ny biby faran'izay fetsy, ary zay mahagravy ny devoly. Devoly tsy mampiasa zavatra kankra, devoly tsy intéressé amin'olo vendrana. Fa matetika ndana ange jerevina amin'iregny monde satanique, monde isan-karazany zay fantanao, fa matetika presque olona intelligent no m'intéressé an'iregny, fa tsy olo badraodra, tsy olo kankra, olona intelligent. Dia jerevy rehefa andeha mitaka ny Adama sy Eva Satana, satria fantany tsara fa Adama sy Eva dia agnisan'ny olona feno fahendreny, feno fahalalana, ozy tsy moramora ny andeha ataka an'io, fa aloha izy mitodika ato amin'ny menarana. Ary raha vakinao amin'ny boky livre de Genèse dia milaza fa ny menarana ozy izy ça fait partie na biby farak'izay endry, le plus rusé, biby faran'izay intelligent tao amin'ny sahedena zany io menarana io. Endreo izy tahaky ny menarana. Ny menarana ry havagna biby fetsy,
Tsy vitany fetsy izy fa mailo. Reo moa zavatra tsy afa-misaraka. Ny olo kofa fetsy mailo fo. Ny olo kofa fetsy tsy matokolo. Ny olo kofa fetsy tsy azonao amidy mora. Ny olo kofa fetsy tsy azonao tao ninino. Endre taky menarana. Agnisan'ny afetseny io menarana io dia izy mahay mamody vavany. Mangina izy. Tsy be dradrana izy. Misy olana irevagna dia io fogna ninazy. Kadrakadrakadrakadraka. Tsisy raha tsy koragnany vavany. Tsisy raha tsy dradragany. Tsisy olo tsy ampiadiviny. Tsisy olo tsy ataony mahita. Avy amin'ino? Avy amin'ny vavany. Or nefa revagna ivavatsika io mba misy fotoana izy mba ianaragna afody. Misy fotoana antsika mba mianatra mangina raha teo arapana. Atsika lehilahy riavagna matetika mila mianatra an'izay fanginana zay. Ohatran'izany koa moa ny vehivavy mazava ho azy. Mba mianara mangina. Misy fotoana ianao na dia te hitapatapa ary mba misy fotoana allo zaranga isafidy angina. Mety agnasitrana zavatra be da be amin'ny fiainanao zany. Mety agnampy anao misetra maro be zany. Dia angaviko anao an-trano mba hipartage. Aza varigna atsika mba manaova réaction kely. Varigna mijery tsika rehetrarehetra dia tsisy tsony ny réaction. Partage io ty vidéo tsika ity e. Partage au maximum e. Ataovy mahita reo avatsika agny ambadika agny. Identifieo reo avatsika reo e. Mba asivo réaction. Ilaina ny mangina. Satria izy ny Baiboly hoe endre tahaky ny menarana. Endreo izy tahaky ny menarana. Ny fahendreny menarana dia izy mangina. Toerana misy menarana zany tsy hainonao bruit. Toerana misy moka anankiray tsy hahitanao tory. Satria mitabataba izy mijangonongonona aminao eo. Toerana misy lalitra tsy avitanao mipetra mora. Toerana misy vitsika sy ny sisa. Fa ny toerana misy menarana riavana. Tsy hainonao bruit. Tsy fantanao mihitsy. Tagny am-pitondranomasina efa nisany zany a. Tsy haiko efa tao anatin'ny firy taona le Cobra ny tao ambanin'le tragno. Tsy fantatra mihitsy. Tsy fantatra. Satria agny manko misy an'io ety dia ohatra hoe hitagna biby dia firy taona nipetraka tato ty biby ty. Dia rehefa nataon'zareo fandaninana efa mampolopolo taona maro no nipetraka tao le boa. Fa tsy fantatra. Satria ny menarana biby mangina. Anao ndraindray mbola vision, mbola programme efa tsisy tsy mahafantatra. Ny sasany ary moa vao nikotina lehilahy androany dia efa mahalala dolo ka dia ny zingeny izy tegna zaho. Aray tsy nampoizy ka. Nefa olo mbola vao nagnano bonjour fogna efa tsisy tsy maregny agnaty fianakaviana. Mba mianara mangina. Programmanao tsy olo jiaby atao mahafantatra azy. Tany misy anao tsy olo jiaby atao mahafantatra azy. Raha mampanjary anao tsy olo jiaby atao mahafantatra azy. Sy ny lalagna andiananao rapito tsy olo jiaby atao mahafantatra azy. Satria tsy olo jiaby faly aminao. Izovy mo riavagna nagnampoy anikaina andeha hamono any Abela. Satria nisy zavatra henony makasika ny Abela. Ny nankasitran'Andriamanitra ny fanatitry Abela par rapport amin'ny fanatitry Kaina. Ianao zavatra sahala amin'izany. Izay daholo ilagna fahangina. Fitandremagna manoloana ny fiarahamonina sy ireo olona izay mety hoe mpiara-belona aminao. Anareo ve nieritreritra i Jodasy andeha hivadika tamin'i Jesosy? Donc zany tsy misoratra amin'ny andrigna eto n'olo tia sy tsy tia. Anao ve hieritreritra fa niralany Josefa vita andeha hivarotra anazy ho andevo? Fa rehefa tsy nahay nampikombogn'ny vavanazy Josefa dia lasa nisy problème. Misy zany zavatra riavagna e tsy asany devoly fa asany vavanao io. Asany tegnanao. Dia ozy ny Baiboly teto hoe mandehana ozy izy amin'ny fanahy mba tsy hatanteraka ny filaninofo ianareo. Agnisan'ny secret ngeza be porte hidiranao amin'ny monde spirituel dia ny fianaranao mangina. Mianary riavagna manomboka androany mba mangina. Ka ao anatin'izay rehetrarehetra zay matetika Andriamanitra rehefa aneo zavatra dia tsy maintsy amin'ny alalana toerana miafina. Toerana mangina. Rehefa zao Mosesy ny fanena tamin'ny roy memy tsy tamin'ny public, tsy ta bazary, tsy tegny an-tsena fa tamin'ny toerana miafina, toerana mangina. Ary hitantsika tsara ao anatin'izany lesona zany fa be da be ny olona tsy tonga any amin'ny destineny no io vavany. Anao zany raha vao be vava tsy tian'olo hiaraha-monina, tsy tian'olo hitenenana raha matomboka, tsisy olo mba te hiteny zavatra ngeza aminao zany raha vao be vava ianao. Fa mianara mangina. Mianara mangina. Ataovy amen zany. Ka io toerana miafina io a tsy voatery mahafinaritra. Ilay toerana miafina. Zahay mpanompon'Andriamanitra reto dia ampitovian'ny Baiboly amin'ny hoe zava-miafina. Cadeau. Donc tsy olona rehetrarehetra mahazo cadeau.
tsy olona rehetra mahazo zava-miafina fa ozy ny baiboly hatramin'ny androny Jaona mpanao batisa mankaty hatramin'ny androny Jaona mpanao batisa mankaty ozy izy ny fanjakan'Andriamanitra dia rombahana. Tanao mila olo vonona mandrombaka azy ary zay mandrombaka azy dia mandrombaka azy amin'ny kery. Donc mitaky finiavana, mitaky fanetrentena, mitaky fandavantena. Zay le volagny teo hoe massacrer anazy mitaky consécration. Tsy voatery afinaritra anao itoeragna ohatra zao mety be da be aminareo zao maheno zany azy io na fraisagny pasteur David mety tsy voatery afinaritra anao fa za milaza aminao fa raha mba mamaky ny pazy ny pasteur fotsiny anao na tsy andeha am-piangonana ary anao mety misy zavatra be da be miova amin'ny fiainanao amin'ny anarany Jesosy. Iny tompo antsika rehetra tiako be daholo nareo jiaby mpagnaraka pazy ty mazava ho azy any mila sofina voatokana. Sofina voatokana zany hoe mila consacré koa zany fa tsy hoe sofina tia mitandregny raha marobe, sofina mitandregny asaha teny ratsy, sofina mitandregny fosafosa. Mila sofina voatokana fa tsy hoe olona mifosafosa jiaby dia mipody sofinao daholo, ira tsy manjarinjary jiaby dia mipody sofinao daholo, ira afatra amin'ny ira miteny ratsy mipody sofinao daholo. Mila sofina consacré ihany koa ho afaka maheno an'Andriamanitra. Dia asaky foanao zany mba te hiditra amin'ny tontolo ara-panahy azadino miantso ny fanamasina. Le Saint-Esprit, je t'appelle aujourd'hui, je veux te voir, je veux t'entendre. Miantso ny fanamasina, miteny anao hoe fanamasina azadino ny miantso ny fanamasina. Antsoy foana izy. Ny fanginana tena ilaina raha te hatakatra zava-pananao. Ampangino. Dia ndray tsika manoloana problème anankiray dia feno ny fetreretana mitabataba marobe agnatsika. Feno zavatra isan-karazany mitabataba marobe agnatsika. Ireny rehetrarehetra reny avana mba ilaina ampanginona. Mba ianara ianao manomboka androany mba mampangina ny feno fetretanao io. Ary ao Marka 7:36 zao Jesosy Kristy mihitsy Marka 7:36 nandrara Jesosy mba tsy ho be resaka. Nefa jereo fa vao maika zareo ny resaka amin'ny Marka 7:37. Dia inona ozy ianao ndray andro noentin'i Jesosy Jakoba, noentin'i Jesosy Petera, noentin'i Jesosy John nandeha tagny an-tendrombohitra. Satria rehefa gnasaky foanao manoloana zava-panahy anankiray, tsy nihoanahoana fahatany amin'iny zava-panahy iny raha tsy misy transfert andeha ataon'Andriamanitra. Mosesy zao nihoana tamin'ny roy memy, nisy transfert nataon'Andriamanitra tamin'ny Mosesy tamin'le roy memy hafa. Dia vakio ny baiboly ao Marka 17:4 tsara ho fantatrao fa i Petera teto dia tena nahita mihitsy ny masony. Marka 17:4 niseho tamin'ny zareo teo zany niakatra zareo tamin'ny tendrombohitra anankiray tsy hoe tendrombohitra fivoantare. Niseho tamin'ny zareo teo Mosesy, niseho tamin'ny zareo teo Eli mpaminany. Zay olona samby olon'ny afo. Mosesy olon'ny roy memy, Eli olon'ny afo. Dia tamin'iny fotoana iny rehefa nisy transfert i Jakoba, i John samby nangina, fa i Petera ny tabataba be. Allo zaho ozy gareny agnamboatra tranolay ho atsika, anamboatra tranolay tsika ozy, nanamboatra tranolay zaho ozy ho atsika. Dia inona ny zava-nisy? Tonga dia ray ozy izy ho an'i Jesosy, ray ho an'i Mosesy, ray ho an'i Eli. Nagnino tsy nagnamboarana zareo telo? Izy zany te hidradragna fô. Donc zany neveriny Petera tamin'iny fotoana iny fa aitraitra le fiakarana tany amin'ny tendrombohitra fivoantare. Iry Jakoba, iry John tamin'iny fotoana iny nandray zavatra, nahazo transfert avy tamin'Andriamanitra. Dia vakio ny baiboly taty afara rehefa raikitra ny fanenjena an Jesosy, raikitra ny fagnaratsiana an Jesosy, Petera ngika nandositra, Petera ngika namitsoka sambatra. Fa nisy fotoana amin'izay un certain moment ny teny nanatona an Jesosy mihitsy John, nanatona ny Jesosy mihitsy Jakoba hoe raha sitrakao izy avelao zay mba hiantso afo andevonandreo, hiantso afo. Taizana zahoany Jakoba, taizana zahoany John zay secret miantso afo zay tany amin'ny tendrombohitra fivoantare, nihonany tamin'ny Mosesy roy memy sy Eli afo.
azavariny ianao fa raha anao zany karazan'olona mangina, anao zany karazan'olona zatra se concentré à chaque fois mamonjy réunion spirituelle sahala am'izao, mihaino zava-panahy sahala am'izao, de mora be aminao ny mandray zavatra. Fa tsy hoe sady mijery vidéo sahala am'izao anao mbola mamaly messagen'olo ihany quelque part, mbola connecté sur zao sur ry sy ny namany, fa mba mianara, mba mifantoka, mianara, mba miconcentré, fa tsy maintsy hifanena amin'ny atao hoe spiritualité ianao. Ary be da be ravana ny masom-panan'olona mbola mikatona, tsy vitsy ny masom-panan'olona mbola mikatona. Zay no mahatonga anahy mba miteny aminao, mba ndanao mba fantaro ny jour de naissance-nao, jour de naissance. Terak'andro latsinainy venao sa talata sa larobia sa lakamisy sa zoma, amin'igny revana zay vavaka ataonao amin'izy igny matetika tarigesan'Andriamanitra. Tsy hoe tsy mihaino akory izy davanandro, fa andro spesialy igny andronao igny, de mila mba fantanao zany hoe latsinainy veny ianao sa talata sa magnino, de mba mitokana ianao misy fotoana amin'igny lera igny tena ionanao amin'Andriamanitra, de azadigny mamerina an'ity vavaka ty hoe Jesosy eo mba sokafiny masom-panako, fa na masonao mba sokafiny masom-panako satria andronao igny. Igny tompo daholo tsika tere. Raha vakinao ny bokin'ny Joba, Joba de voalazo amin'ny Joba voalohany andiny voalohany, lehilahy marina nahitsy nataotra an'Andriamanitra ny fadiny ratsy, marina nahitsy nataotra Andriamanitra ny fadiny ratsy. Fa nefa ozy izy ny Baiboly, ndray andro de nivory ireo zanak'Andriamanitra. Teo kosa tany, fa Joba tsy teo. Ndray andro izy nivory ireo zanak'Andriamanitra. No efa Joba lehilahy marina mahitsy nataotra an'Andriamanitra ny fadiny ratsy. Tsy afaka natonga ny masom-panany Joba nahiratra. Nisy zavatra tao mbola nihidy tao amin'ny Joba. Na de lehilahy marina izy. Mety ade tao efa 20 taona ny vavahana ianao, 50 taona ny vavahana ianao, nefa be da be ny olona 40 taona ny vavahana, fa mbola tsy nahatsapany zany atao hoe tontolo ara-panahy zany. Mino izy, manaiky izy, fa tsy mba misy zavatra mba hatsapany. Or nefa ravagna isan'andro san'andro, 24 heures sur 24, misy foana tsy na hoe conseil divine, misy fivoriana ao an-danitra ao miaraka amin'Andriamanitra. Isa minitra, isan'ny segondra, misy programma tian'Andriamanitra atao foana. Fa tsy ny olona rehetrarehetra no informé amin'izany. Fa vakio nefa ny Baibolinao fa andeha andravan'ny Sodoma sy Gomora Andriamanitra, informé Abraham. Informé Abraham. Satria Abraham de nanana masom-panahy misokatra. Satria i Abraham efa zatra nisy olona nitaiza anazy, nagnatorotoro anazy an'izany zava-panahy zany, de nanomboka tsy sarotra tamin'ny Abrahama ny aino an'Andriamanitra amin'ny Genèse 12. I Abrahama nisehon'Andriamanitra tao amin'ny Genèse 12 de mbola Abrahama zanaka mpanompo sampy. Tsy Abrahama converti igny ravana, fa nanenina izy nanomboka nanana sofina mandre. Satria i Abrahama ravana de nitezay ny tera, io tera io grand maître amin'ny resaka spiritisme. Grand maître na spiritisme itera babany Abraham, mpanompo sampy, de fa nanomboka nisy principe zany tao fantatry Abraham, de nanomboka tsy sarotra tamin'ny Abrahama naheno feo, naheno feo. Miala trany ny rainao sy ny reninao ho any amin'ny tany zay ampanantenako. Ary jereo fa tsy nanao qu'est-ce qu'il y a izy, tsy niady varotra izy. Ozy ny Baiboly de niaingy Abraham, lasy Abraham. Tsy vitan'izany fa mipetraky izy tao amin'ny tanàna anankiray, tao Kanana, nipetraky tao kazo terebitany Mamre, nisy anjely telo lahy ozy izy ny Baiboly nandalo. Fa manino ny Abraham ny lasa sensible tamin'le anjely. Ny Abraham ravana efa nanana coach, nisy olona nagnatoro azy, ka mijoro eto zandro any en tant que coach spirituel anao, en tant que apôtre de Dieu, mivavaka amin'ny anaran'i Jesosy, zay masom-panahy rehetra mbola nihidy aoka isokatra androany ariva, zay fiainana ara-panahy mbola tsy niexpérimentenao, manomboka hoentiko ianao ho tafiditra amin'izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ninina fanahy ratsy mbola manidy ny masom-panahinao. Satria ozy ny Baiboly, any amin'ny andro farany ozy no andatsahako ny fanahiko amin'ny olombelona rehetra. Amin'ny nofo rehetra ozy amin'ny Baibolytsika. Any amin'ny andro farany no andatsahako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra. Ka enao mijery anahy io, enao miaino anahy io, manana anjara amin'izany fanomezan'Andriamanitra ny fanahiny zany. Fa mila mifoha ara-panahy ianao, mijoro androany amoany ara-panahinao. Rehefa fa misy foana tsy na hoe veilleur d'âme, mpamoa fanahy.
Verenao kely ny any Joba teo. Satria Joba tsy nanana veillerdame. Fa ianao mbola manana tombony. Sujet makasika ny Joba ny resaka. Joba lehilahy marina mahitsy nataotran'Andriamanitra amin'ny fadiny ratsy. Nivory ny zanak'Andriamanitra. Apetrao amin'ny fantaniana. Fa ngai Joba tsy zanak'Andriamanitra. Teo Satana. Fa i Joba le andeha atao sujet tsy teo. Manomboka androany maminany amin'ny fiainanao en tant qu'apôtre de Dieu. Oka mba hisokatra ny masom-pananao. Oka mba andre ny feon'Andriamanitra ianao. Oka mba hatsapa zava-panahy ianao. Sambory zany ho an'izay mino. Ary raha zany teo amin'ny plasinao zay mba nitahin'Andriamanitra sambory amin'ny fanatitra, sambory amin'ny connexion, fa ahiratra io masom-pananao io. Andre zavatra ny sofinao, ary androany hariva atory ianao, omen'Andriamanitra fahitana ianao, omen'Andriamanitra nofo ianao zay hitondra anao any amin'ny fahombiazana. Sambory zany amin'ny anaran'i Jesosy. Raiso zany amin'ny anaran'i Jesosy. Voatara-panahy ianao androany hariva. Resaka aminao zay grand rehetrarehetra eto aza varina ianao fa sambory amin'ny fanomezana zany, sambory amin'ny connexion zany, sambory zany fisokafana masom-panahy zany. Oka hisokatra ny masom-panahinao. Kre babaloke mozikare talabagabaya. Oka hisokatra ry masom-panahy ao misokafa amin'ny anaran'i Jesosy. I olona mandre anahy oka hisokatra masom-panahy. Oka andre ny sofiny ara-panahy. Rentolabaze kondalabagabesta. Ezo keleke monta la bagarento lobo shipramonte. Misaotra anao atompo. Misaotra fanamasina androany hariva. De aveo azadino mba mampiasa fitaovana. Za moa matetika mamerimberina foana rehefa mihaona aminao eto hoe azadino miresaka amin'io rano io. Ny rano dia natao fidiovana. Makany amin'ny toilette, makany amin'ny douche anao le misasa igny de tonony mihitsy hoe oka hisokatra ny masom-panahy. Tsy ampy anao zay mampiasa koa sira, tsy fahotana zany. Mba tonony oka hisokatra ny masom-panahy. Androany hariva hitsodrano, oka hisokatra ny masom-panahinao. Oka mba andresy amin'izay ianao. Ianao zay tratrany ataky amin'ny monde spirituel, oka mba andresy amin'izay ianao. Tsy maintsy mandresy ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Mandrava androany hariva reo sakatsakana amin'ny fiainanao io. Ny fanany alahelo be oka hiala aminao. Reo fanany fitaka oka hiala aminao. Reo fanelingelenina demoniaka oka hiala aminao. Raiso ny fandresena, maombiaza amin'ny anaran'i Jesosy. Zay ravagna fotoanantsika androany, mandehana amin'ny fanaozy izy mba tsy hatanteraka ny filany nofinareo. Manasanao za maray, ary za maray mba te hivavaka ho anao mba tongava. Raha mohatra tsy mpivavaka tsy ziona ianao, na dia fa mpivavaka ato ary ianao fa ela be tsy nandeha miverena. Fa ziona zany tsy magnavakavaka ziona zany tsy mialonjafy, ziona zany tsy magnavaka finoana, ziona zany iray ny finoana, iray Andriamanitra. Manasa antsika rehetra mba ho tonga maray amin'ny enorany premier culte ariam-boly madinika, manomboka amin'ny enora maraina, deuxième culte amin'ny 6 ora méga église. Marina fa eo amin'ny cycle star eo fitaterana, maimaim-poana ny bus, ary mitondra vilisy sotro misy sakafo maimaim-poana koa miandry anao aty ziona. Amaranako azy ry havana. Aza sarahana amin'izay olona renao any anatinao any, mandresy lahatra anao amin'ny tontolo ara-panahy ny fiainanao. Aza manao blague amin'ny resaka ra-panahy zany. Satria za milaza aminao mety possible mampihidy ny masom-panahinao tsy mety niaona tamin'ile olona niranao anao ianao. Direvy Jesosy Kristy Jesosy efa Andriamanitra zao, fa tanka izy nitafy nofa mandra, ny principe n'ity nofa mandra ity, dia tsy maintsy misy olona mi-introduire anao zay anao vao mahomby. Na zanaka milliardaire ny olona anankiray, possible professeur tsy manana ninninna, possible maîtresse tsy manana ninninna mampianatra an'iny zazy. Tsy maintsy mila olona. Rehefa Jesosy tsy maintsy nila olona, tsy maintsy nila ny Marie. Jesosy tsy maintsy nila Josefa nitaizana azy. Jesosy tsy maintsy nila apôtre, 12 apôtre. Jesosy tsy maintsy nila ny John mpanao batisy. Ka ianao aza miavona hoe i pasteur boka amin'ny fiangonana zandry ny samanakory, aza miavona fa mijoro eto en tant que homme de Dieu, tsy manavaka an'izanizy. Fa raha mahaliana anao, oka hisokatra ny masom-panahinao. Hitanao ho tsaronao zany, mety megnatra anao agnano témoignage, fa manomboka androany misokatra ny masom-panahinao. Tsy misy masom-panahy mihidy itsolo manomboka eto, fa misokafa amin'ny anaran'i Jesosy. Ho an'izay manana fatakarany, sambory amin'ny fanatitra, sambory amin'ny fisaorana. Aza varina fotsiny mijery ianao, azonao atao mandefa MoneyGram, TapTapSend, Airtel Money, Telma,
azonao atao Orange Money, azonao atao tsara mandefa Western Union no anareo zay nampitan'Andriamasina sambory amin'ny fanatitra oka isokatra ny masim-pananao ary zay lalagna rehetra nihidy oka isokatra amin'ny anaran'i Jesosy misy kafa ary masim-panahy raha tory anao mitialy ity dia atsapazava raha hiala eto anao dia ho sitrana ny aretinao amangy anao ny fomba tsy mahazatra Andriamanitra manositra anao Jehovah amin'ity hariva ity ary mitondra anao any amin'ny rano fialan-tsasatra mahomby aza daholo avako zay mba hamafia zay mba hanome ho an'ny asan'Andriamanitra ireo misy numéro telefône azonao anaovana an'izany misy Telma io misy Airtel io misy Orange Money io ho an'izay anao Western Union afaka ataonao Western Union maniprisika anao mihitsy za mba manohany oka anao mba ho connecté amin'ny fahasoavana zay miasa amin'ny pasteur David tahiny Jesosy tsika jiaby avako faly niaraka taminao teto mirary soa tsika jiaby manaraka atsika